Dia ho ampitombona amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Raha antsika dia hiresaka zavatra anankiroa momba ny fahatopontsika olombelona, faharatsiantsika olombelona zany, ary hiresaka tsika ihany koa ny fahadiovampon'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra. Ireo zavatra anankiroa ireo zany no horesantsika. Raha farantsika dia tena hiresaka vie pratika momba an'izany resaka fahadiovam-po sy fahatsaran'Andriamanitra zany. Ny teny voalohany horaisintsika dia ny teny ao amin'ny Jeremia 17:7 zao ny teny ao hoe: ny fo izy dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sotraniny. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Ny fo dia mamitaka noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sotranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Zany teny zany dia tenin'Andriamanitra nampitondrainy ny Jeremia, manambara zany hoe faharatsiany ny fontsika olombelona zany. Io faharatsiany ny fontsika olombelona io dia vokatry ny fisarahantsika tamin'Andriamanitra, vokatry ny ota, vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra tao Edena. Ary fantatr'Andriamanitra tsara, fantany tsara io fahatopontsika olombelona io, fantany io ary rehefa nandeha ny safodrano, rehefa vita ny safodrano dia ny tenin'Andriamanitra, rehefa ny tenin'Andriamanitra taminao dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra taminao hoe: ary ny fisainan'ny olona ozy izy ny fisainan'ny olona dia ratsy mandrakariva ozy izy, ny fisainan'ny olona dia ratsy mandrakariva hatramin'ny fahazazana. Zany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 19:1-20. Zany ny teniny. Jesosy raha teo any amin'ny Jaona any zao ny tenin'ny Jesosy any amin'ny Jaona any, Jaona 2:4-4 hoe: Jesosy ozy izy fa Jesosy tsy natoky azy satria izy nalala ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy fa ny tenany nalala izay taompon'ny olona. Ohatrany tsy mazava tsara le izy rehefa amin'ny teny malagasy, ohatrany somary manjavozavo le dika teny amin'ny teny malagasy, fa amin'ny teny frantsay izy zao ny vakiny ao amin'ny teny frantsay hoe: mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de cœur de l'homme, le fond de leur cœur. Zany hoe fantatr'Andriamanitra zany ny ao anatin'ny fotsika lalina. Fantatr'Andriamanitra ny any anatin'ny fotsika lalina any. Fantatr'Andriamanitra zany ny faharatsiam-pontsika, fantatr'Andriamanitra ny fahatopontsika. Ary zany zavatra zany mila azontsika aloha zany hoe itsika ny mety manafina ny faharatsiantsika amin'ny olona, itsika ny mety manafina ny faharatsiantsika sy ny fahatopontsika eo anatrihan'ny hafa. Fa Andriamanitra mahalala an'izany, Andriamanitra tsy azo anafenana an'izany, Andriamanitra mahafantatra ny ao anatin'ny fotsika lalina. Ary izay zavatra izay ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Paoly, nampiteneniny an'i Paoly zany, ozy izy ny teniny any amin'ny Romanina 7:1-10. Aloha tsika mamaky tenin'Andriamanitra dia avy eo tsika tena miresaka amin'izay ao anatin'ilay vie pratika. Zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Paoly amin'ny Romanina 7:1-10. Araka ny voasoratra hoe: tsy misy marina ozy izy na dia iray akory ary, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poizy menarana ny ao ambanin'ny molony, feno ozona sy fangidina ny vavany, ny tongony monan-datsadra, fandravana sy fandringana ny eo amin'ny alehany, ary ny lalany fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fantahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony, ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiaro ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Zay zany le teny zay. Inona dikan'izany zavatra zany? Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàn'Andriamanitra zany dia mba hatsapahantsika ny faharatsiantsika, ekentsika ny faharatsiantsika, ekentsika ny fahalotontsika, ekentsika ny fahatopontsika. Ny antony mahatonga ny tenin'Andriamanitra, ny antony mahatonga ny didy, ohatra hoe aza mitsiriritra, aza mangalatra, aza mandainga, aza mitsangajanga, zany dia nomen'Andriamanitra mba hahatonga fitsarany eo amintsika olombelona, hampiaiky ny faharatsiantsika, hampiaiky antsika ny fahatopontsika. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe aza mitsiriritra, tsy misy vahaolana ne,
afaka azonao teo ahoana ny ataoko raha mba tsitsiritra fa zany lalàna zany de nomen'Andriamanitra mba hampiaiky atsika zany faly tompontsika zany fotsika feno fitsiritany zany nanomezan'Andriamanitra zany lalàna zany rehefa azotsika zany zay hoe ratsy ny fotsika olombelona maloto ny fotsika olombelona rehefa azotsika tsara zay de mila azotsika tsara koa etrenatrehany nefany fa tsy misy afa-tsy ny fon'Andriamanitra Andriamanitra ny manana ny fahadiovampo izy rery no manana ny fahatsarana rehetra Andriamanitra irery no manana ny fahatsarana rehetra ary par rapport amin'izany zavatra zany ny tanjon'Andriamanitra de mba ampiseho an'izany fahatsaran'Andriamanitra zany eo amintsika ny tanjon'Andriamanitra de ampiseho an'izany fahadiovampon'Andriamanitra zany eo amintsika zany ny tena tanjon'Andriamanitra zany ary zay ny antony nahatonga ny famindrampon'Andriamanitra ny famindrampon'Andriamanitra raha amin'ny dikateny fototra izy amin'ny dikateny hebreo de misy dikany maromaro izy amin'ny dikateny fototra fa ny dikateny anankiray amin'ny dikany hoe famindrampon'Andriamanitra dia reny mampinono ny zanany zay anisany dikateny zany matrice saint zay anisany dikateny ny dikany hoe famindrampo zany amin'ny teny hebreo amin'ny dikateny fototra ny dikan'izany de zao misy matrice ao misy zavatra mifindra ao raha maka sary atsaintsika zany hoe reny mampinono ny zanany de misy sary zany azotsika tsaina ao anatin'izany hoe misy reny mampinono ny zanany ohatrany ao zany reny mampinono ny zanany zany mamindra aina misy zavatra afindra zany ao zay le famindrampo zay famindrampon'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny Ezekiel any izy no miteny zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe alako ao anatinareo ny fovato ozy izy arosoloko vaovao zany ny fanahiko ozy izy no ataoko ao anatinareo alako ao anatinareo ny fovato arosoloko fonofo zany ny fanahiko ozy izy no ataoko ao anatinareo inona ny dikan'izany zavatra zany zay ny dikany hoe famindrampo lay fon'Andriamanitra zany nafindran'Andriamanitra ao anatitsika zay fon'Andriamanitra zay nafindran'Andriamanitra ao anatitsika mila azotsika aloha zay ny dikany hoe famindrampo zany hoe le fotsika maloto lay fo vatotsika lay fotsika tafasaraka amin'Andriamanitra le fotsika feno fankahalana feno fialonana feno fitsiritana feno otropo lay fotsika fo vato maloto de ny solon'Andriamanitra ny fony feno fitiavana zay zany ny antsoina hoe famindrampo tamin'ny alalan'inona nanomezan'Andriamanitra amin'ny famindrampo io tamin'ny alalan'ny famelan-keloka zay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena zay nataon'i Jesosy Kristy zany mila azotsika zany tsy maintsy izy Andriamanitra ny tonga olombelona namela ny helokontsika namindra fo tamitsika zay no antony ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy mba hanova ny fovatotsika ho lasa ilay fon'Andriamanitra hitoetra ao anatitsika ilay fon'Andriamanitra hitoetra ao anatitsika ilay fon'Andriamanitra feno fitiavana hitoetra ao anatitsika ilay fon'Andriamanitra ilay fahadiovampon'Andriamanitra hitoetra ao anatitsika ilay fon'Andriamanitra feno antra ilay fon'Andriamanitra feno compassion zay ny antony nahatonga an'Andriamanitra nanolotra ny ainy namela ny helokontsika nampiavana atsika tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy itsika rehefa ao anaty fahaletompo tsika rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny dikan'izany de hoe ao anaty fahafatesany tsika Andriamanitra fiainana rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra fiainana ny olona ao anaty fahafatesany izy zany de rehefa ao anaty fahafatesany tsika de ao anaty fahaletompo tsika ao anatin'ny faharatsiana rehetra tsika miaina endrim-pahafatesany tsika zanak'olombelona fa noho ny fitiavan'Andriamanitra de tonga izy tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy namela ny helokontsika nampiavana atsika taminy zany hoe izy lay ny tenin'Andriamanitra teo de hoe ny ary zafady ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zafady vedety araka ny voasoratra hoe ozy hoe tsy misy marina akory na de ray azy ozy izy ary ny lalàna ozy izy ary fantatsika fa ny zavatra lazain'ny lalàna de lazainy amin'ny manana ny lalàna mba ho voatapina avokoa ny vavavaha rehetra ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra zao tontolo zao zany fitsaran'Andriamanitra zany no nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana raha ny tena marina zany fahafatesana ny tambony io taozy izy ny tenin'Andriamanitra fa saingy zao noho ny fitiavan'Andriamanitra de Jesosy Kristy niara-ny fitsaran'Andriamanitra itsika ny tokony hiara-ny fitsaran'Andriamanitra satria itsika le voalaza ny teny teo hoe zay zavatra lazain'ny lalàna de nomena
ho an'ny mba voatapina avokoa izy izy mivava rehetra. Ianao ne rehefa eo anatrehan'ny lehilahy tadio fa rehefa eo anatrehan'ny lalàna ianao eo anatrehan'ny didy folo anao, ny zavatra atokana azonao atao de ny miaiky fa tsy mahatanteraka. Tsisy mahatanteraka lalàntsika na de ray azy, tsy misy. Zany hoe rehefa voatsarytsika zany de ao anaty fanamelohantsika ao anaty fahafatesantsika. Zay ny dikany. Jesosy Kristy ny voaheloka teo amin'ny toerantsika. Jesosy Kristy no tadio tsara fa izy no nitsaraina teo amin'ny toerantsika, izy mivoeloka teo amin'ny toerantsika, izy no nandohan'ilay aina solon'ny aina vidin'ilay fahafatesana tambin'ny ota, ary zany mahatonga hoe voavela ny helokontsika, fitafiavanana amin'Andriamanitra tsika, namindrahan'Andriamanitra fo isika. Zay aloha zany mila azontsika tsara rehefa mino zay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay tsika, rehefa mino tsika fa nanolotra atsika ny famelan-keloko izy ary voavela mandrakizay ny helokontsika. Rehefa mino tsika fa nitsangana tamin'ny maty izy, ny dikany hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy de nanala atsika tao amin'ny fahafatesana izy ary namindra atsika tao amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny tena dikany, zay ny tena sens spirituel ny hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, nanala atsika tao anaty fahafatesana izy zany. Resy ny fahafatesana, niala tao anaty fahafatesantsika de nafindrany tao amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny dikany. Rehefa mino an'izay famelan-keloka mandrakizay nomen'Andriamanitra zay tsika, rehefa mino an'izay fiainana mandrakizay vokatry ny asa-pamonjeny Jesosy zay tsika, fitsanganany Jesosy tamin'ny maty zay nanalany atsika niala tao amin'ny fahafatesana, nifindra tamin'ny fiainana, de zay ny atao hoe fandrampon'Andriamanitra, nafindran'Andriamanitra tao anatin'ny fahafatesantsika ary nafindranao amin'ny fiainana. Ary rehefa aveo de niakatra Jesosy Kristy ary naniraka amin'ny fanamasina izy ary velona tao anatintsika. Zany hoe namondrany fotsika ilay fon'Andriamanitra, ilay fitiavan'Andriamanitra ny lasa velona ao anatintsika. Tsy fitiavantsika fa fitiavan'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra atsika ny fahadiovam-pony tamin'ny alalan'ny fanondram-pony, nomen'Andriamanitra atsika zany. Ny dikany zany de zao tsy fahadiovam-pontsika fa fahadiovam-pon'Andriamanitra ao anatintsika, fahadiovam-pony Kristy ao anatintsika. Mila azo tsara zay zavatra zay. Itsika tsy manana fahadiovam-po, fahatopo no ananatsika, fahatopo ny olombelona rehetra araka ny tenin'Andriamanitra io Romanina 7 io, ratsy daholo tsika rehetrarehetra. Fasana misokatra ny lelana ozy izy, lalan'ny fedanana de tsy fantany, tsisy fantatritsika momba an'izany. Tsisy fantatritsika momba an'izany, tsisy zay mitady an'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra no mitady atsika, izy no mbola mitady atsika, izy no mbola nikaroka atsika. Zay zany zavatra tena mila azo zay. Ny dikany zany de zao, rehefa nomen'Andriamanitra atsika zay fahadiovam-po zay, de tadio tsara ry havana fa io fahadiovam-po io io ny lakle, io ny secret ao anatin'ny fiainana kristianina. Be de be ny kristianina tsy mahatakatra an'izany. Fa rehefa tsy manana fahadiovam-po tsika, tsy possible amintsika ny aina fiainana kristianina. Rehefa tsy manana fahadiovam-po ny Kristy tsika, tsy possible amintsika ny aina fiainana kristianina. Ny tenin'Andriamanitra raha teo miteny hoe sambatra madio am-po izy fa izy no mahita an'Andriamanitra. Sambatra madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana am'izay ary zany tena fahadiovam-po zany. Andeha hiresaka am'izay tsika, tena hiresaka vie pratique am'izay tsika. Andeha hiresaka vie pratique tsika. Tadio ry havana fa ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika, ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainantsika. Matetika tsika miteny hoe misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika de reny ny eritreretintsika fa mampaloto fo atsika, irakoto mampaloto fo atsika ny zavatra ataony, ny zavatra mitranga ohatr'izao mampaloto fo atsika, ny anina mampaloto fo atsika. Tsy marina zany ry havana. Tsy ny zavatra mitranga no mampaloto fo atsika, fa itsika mihitsy no efa maloto fo, fa saingy ny zavatra mitranga de zavatra avelan'Andriamanitra iseho mba baribary ny fahatopo efa ao anatintsika. Zavatra tena roa samy hafa mihitsy zany. Tsy ny zavatra tena fanamarina tena ny filazana hoe ny zavatra nataon-drahanina anahy no mampaloto fo anahy. Tsy marina zany. Manamary teny ianao raha zany ny zavatra ho teneninao. Fanamarina teny zany raha zany ny zavatra ho teneninao hoe ny zavatra nataon-drakoto na ny zavatra nataon-drabenina mampaloto fo anahy. Tsy marina zany. Fa ny zavatra mitranga sy ny zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra amintsika de fitaovana, zavatra avelan'Andriamanitra iseho mba baribary amintsika aloha ny fahatopo sahady efa ao anatintsika, mba baribary amintsika ny rebellion atsika. Itsika tsy hoe misy zavatra mitranga de lasa miseho ny fikomintsika, miseho ny rebellion atsika. Tsy marina koa zany. Ny tena fahamarinana de izao, ny zavatra anankiray mitranga de avelan'Andriamanitra iseho. Ny olona anankiray manao zavatra tsy rariny na tsy mety amintsika de avelan'Andriamanitra iseho mba ampibaribary,
ampitanjaka an'ilay rebellion, ampitanjaka an'ilay faharatsiana, ampitanjaka an'ilay faharitopo ao anatintsika. Zay ny zavatra miseho zay. Rehefa ohatra ka tsy takatritsika zay de anamary tena foantsika ary anondro ny hafa foantsika. Zay ny problème. Anondro ny hafa, hitodika any amin'ny hafa foantsika hoe ny zavatra nataony ihany na napalotony foko, ny zavatra nataony ihany na nahatonga ana ohatran'izao, lasa anondro ny hafa foantsika. Fa tsy ahatsiaro tena mihitsy tsika hoe itsika mihitsy eny maloto fo itsika mihitsy eny misy fahalitopo ao anatintsika ary ny anton'izay de mba hahatonga tsika iaika eo anatrehany Andriamanitra hoe maloto aloha ny fotsika, iaika eo anatrehany Andriamanitra hoe ratsy alohantsika, iaika eo anatrehany Andriamanitra hoe rebelle alohantsika. Raha tsy miaika en'izany tsika, tsy afaka iseho amin'ny alalantsika koa ny fahadiovam-pon'Andriamanitra, tsy afaka iseho amin'ny alalantsika koa ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy afaka iseho amin'ny alalantsika ny zavatra efa vitan' Jesosy Kristy rehetrarehetra. Tadio ry havana, ny fahalitoana sy ny faharatsiana, ny fahalitoana eny amin'ny nofo ny fahalitoana eny amin'ny nofontsika eny azontsika diovina amin'ny rano. Ny fahalitoana na ny faharatsiana na ny aretina eo amin'ny nofo azontsika hinanana fanafody, azontsika raha ohatra hoe misy maratra eny amin'ny corpsika eny mety azontsika asina fanafody, azontsika asina baomby zany. Fa ny ratrapo ry havana, ny fahalitopo, tadio tsara fa ny ratrapo sy ny fahalitopo, ny areti-po de tadio fa tsy sitrapanafody. Satria aretin'ny aminy zany. Ny fahalitopo tsy sitrany fanafody fa aretin'ny aminy. Tsy mahasitrana fahalitopo, tsy mahasitrana ratrapo, tsy mahasitrana areti-po ny fisotroana jus de papay. Tsy mahasitrana zany, tsy mahasitrana zany. Tsy mampadio ny fonao. Tokana ihany ny zavatra mampadio ny fonao. Tsy misy afa-tsy ny teny. Ary ny teny tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo. Zany tena mila azontsika zany, Jesosy Kristy lay teny tonga nofo. Ny dikan'izany zany de zao, tadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra ihany manadio atsika. Ny famelan-keloka, ny famindrampon'Andriamanitra zany no afaka manadio atsika, manala ny fahalitopotsika. Ny famindrampon'Andriamanitra, ny famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay ihany no afaka manala atsika ao anatin'izay fahalitopo zay, ao anatin'izay ratrapo zay, ao anatin'izay reti-po zay. Mampalahelo ry havana fa tadio tsara ny faharatsian'ny olona, faharatsian'ny hafa zany zay manodidina atsika de manetsika ny faharatsitsika. Ny fahalitopon'ny hafa manodidina atsika de manetsika ny fahalitopo ao anatintsika. Zany mila azontsika tsara zany. Ny fahalitopon'ny hafa mahakasika atsika de manetsika fotsiny fahalitopo ao anatintsika. Tsy tadio tsara fa tsy iny akory. Zay averiko foana zay zavatra zay. Mampiseho, mampitanjaka ny fahalitopo ao anatintsika, tsy ny zavatra mitranga, tsy ny olona. Mbola averiko foana zay zavatra zay. Matetika tsika manome tsy ny olona. Hoe ny zavatra ataon'ny olona tena mampaloto fo anahy mihitsy, ny zavatra ataon'ny rakoto mampaloto fo anahy, ny zavatra ataon'ny rabe mampaloto fo anahy, ny zavatra mitranga ohatran'izao mampaloto fo anahy mihitsy, mamparary fo anahy mihitsy. En fait tsy zay ny tena marina. Ny tena marina de zao, ny zavatra ataon'ny olona, ny zavatra mitranga de juste avelan'Andriamanitra hitranga fotsiny mba himanifestena an'le fahalitoponao, mba hahatonga anao i-reconnaître fa ny fahalotopo de efa miotrika ao anatinao. Zany hoe ahetsiky ny tontolo hita masy fotsiny, ahetsiky ny zava-misy fotsiny le fahalotopo. Ary mila manaiky an'izany tsika. Raha vao tsy manaiky an'izany tsika de anamary tena foana tsika, anamary teny foana tsika hoe ny hafa ny ratsy itsika madio, itsika tsara, ny hafa maloto tsika madio. Tadio ry havana, fa raha manamary teny tsika, milaza fa madio fo, manana fahadiovam-po, de azagaga tsika amin'ny zavatra miseho eny amin'ny fiainatsika eny, fa tsy maintsy ho ampitanjahan'Andriamanitra ny fahalotopotsika. Tsy maintsy misy zavatra mitranga ataotsika ary mampitanjaka ny fahalotopotsika. Tsy maintsy. Raha ohatra tsika ka mangataka fahadiovam-po amin'Andriamanitra, de azagaga tsika raha ampisehoan'Andriamanitra zavatra isehoany ny fahalotopotsika mihitsy aloha, mba hazony ny fahadiovam-pon'ny Kristy ao anatintsika miseho. Raha mangataka amin'Andriamanitra tsika mba anana fahadiovam-po, averiko tsara, de azagaga tsika raha misy olona avelan'Andriamanitra ampiseho zavatra anankiray mba ampibaribary sy ampiseho ny fahalotopotsika. Azagaga tsika raha misy zavatra tsy rariny miseho amin'ny fiainatsika mba
ampibaribary sy ampitanjaka n'le fahalotompo ao anatintsika. Tsy afaka manasitrana antsika Andriamanitra raha tsy miseho aloha ny faharatsitsika. Tsy afaka miseho ny fanasitrana an'Andriamanitra raha tsy miseho aloha ny aretintsika. Tsy afaka miseho ny fahadiovam-pon'ny Kristy velona ao anatintsika raha tsy miseho aloha ny fahalotompontsika. Ary ny point culminant, ny zavatra mampisaraka ao anatin'izay zavatra izay dia ny fekentsika aloha an'izay fahalotompontsika izay. Tsy afaka manasitrana antsika Andriamanitra raha tsy miaiky aloha tsika fa marary. Eo amin'ny fekentsika fa marary no miainga ny fanasitrana an'Andriamanitra. Eo amin'ny fekentsika fa maloto no miainga ny fanadiovan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Eo amin'ny fekentsika fa ratsy no isehoany ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe tsy maintsy miaraka foana ny faharatsitsika sy ny fahatsaran'Andriamanitra, zavatra tsy afaka misaraka zany. Ny faharatsitsika, ny fiaikentsika faharatsiana ary ny fisehoany ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fekentsika, ny fisehoany fahalotompontsika, ny fekentsika fa maloto fo ary ny fisehoany ny fahadiovam-pon'ny Kristy ao anatintsika. Ravana, ny dikany zany dia zao, zany fahadiovam-po zany tsy angatahana. Zany fahadiovam-po zany tsy effort, tsy ezaky ny teny zany, tsy zany. Zany fahadiovam-po zany dia efa niraisitsika tamin'ny alalan'ny famondram-po. Zay no mahatonga hoe famondram-po mbola averiko foana nafindran'Andriamanitra lay fotsika alako ao anatinareo, fovato izy soloko fonofo zany, fanava avao ny ataoko ao anatinareo. Famondram-pon'Andriamanitra zany hoe le fon'Andriamanitra, le fo feno fitiavana, nafindra ny aron'ny solony lay fovatontsika tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny famondram-po, tamin'ny alalan'ny famelan-keloka. Zay no nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny. Ny dikan'izany dia zao, raha tena mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika, raha tena mino ny zavatra rehetra efa niteneny Jesosy Kristy tsika fa vita, raha mino tsika fa Jesosy Kristy no nanome famelan-keloka atsika, vokatry ny asa-pamonjeny zany, voavelany helokontsika taloha ankehitriny aroavy. Raha mino tsika fa Jesosy Kristy no nampiavana atsika tamin'Andriamanitra ray, raha mino tsika fa efa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijalentsika, raha mino tsika fa efa netiny Jesosy Kristy daholo ny endrim-pahafatesana rehetra tokony ojinjaitsika, itsika no tokony mijinja ny endrim-pahafatesana rehetra, fa Jesosy Kristy no mijinjana zany teo amin'ny toerantsika. Raha mino tsika fa nanolotra ny ainy Jesosy Kristy ary maty izy ka nalevina ary nitsangana tamin'ny maty, zany hoe nandresy ny fahafatesana, zany hoe ny dikany hoe nandresy ny fahafatesana izy dia nanala antsika tao amin'ny fahafatesana izy ary namindra antsika tao amin'ny fiainana. Zany hoe nomeny atsika ny fiainana mandrakizay, raha dika tsotra kokoa le izy. Nomeny atsika zany ny fiainana mandrakizay vokatry ny fitsanganana tamin'ny maty. Raha mino tsika fa niakatra izy ary rehefa avy eo nidina izy tamin'ny nampidiny ny fanamasina ary velona ao anatintsika. Raha inotsika zany zavatra rehetrarehetra zany dia efa nomeny niaraka tamin'izany ihany koa lay fo vaovao ao anatintsika, lay fahadiovam-po. Zay ny dikantsika miresaka fahadiovam-po, miresaka fiovam-po, resaka miova-fo. Fa ny tena marina dia nomen'Andriamanitra atsika zany le fahadiovam-po. Zay nge ny tena dikany hoe miova-fo e. Nomen'Andriamanitra atsika le fahadiovam-po, efa don nomeny atsika miaraka tamin'ny asa-pamonjeny, vita ozy izy, efa ao anatintsika nyzany fahadiovam-po zany. Ohatran'ny famelan-keloko efa nomeny Jesosy Kristy atsika, tsy angatahana intsony zany, efa nomeny, efa vita. Ny fahadiovam-po efa nomeny, efa vita, efa nomeny Jesosy Kristy atsika ary ananatsika ao anatintsika lay fahadiovam-po raha inotsika zany. Fa saingy zao, ny anjarantsika dia manifesteny io fahadiovam-pon'ny Kristy io. Mila azontsika tsara zany fa tsy fahadiovam-pontsika fa fahadiovam-pon'ny Kristy ao anatintsika. Tsy tsika no ivo fa Kristy no ivo. Kristy no ivo ny fahadiovam-po fa tsy tsika tsy manana fahadiovam-po. Araky ny teny zay efa vakina rehetra teo, Romanina 7:10 avereny vakina, 10 ka hatramin'ny 9 izy teo raha tsy diso avereny vakina. Fa mazava be ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy marina ozy izy na dia ray azy, fa sana misokatra ny tendany. Zany hoe itsika dia feno fahalotompo, feno fahalotompo tsika. Ny tenin'Andriamanitra zay vakintsika teo tany amin'ny Jeremia dia hoe ny fozy izy dia manana aretina tsy azo tranona, manana aretina tsy azo tranona. Zany hoe io toe-pontsika io zany tena mila miaikintsika olombelona hoe tena ratsitsika, tena mahaloto ny fontsika. Orgueil, mbola averiko foana, orgueil, ny filazana, ny fieritreretantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsaritsika, fieritreretantsika fa manana fahadiovam-pontsika, tsy ananantsika zany. Ary zany mahatonga ny fiainantsika matetika
zay nge raha mamaky baibolytsika zany anie miseho foana ny fitanjahany olombelona ary zay no mahatonga hoe misy zavatra mitranga avelan'Andriamanitra hitranga mba ampibaribary an'izay fitanjahantsika izay, ampibaribary an'izay fahatompontsika izay, ampibaribary an'izay faharatsiantsika izay. Satria raha tsy mibaribary mihitsy izay faharatsiantsika izay, raha tsy mibaribary mihitsy izay fitanjahantsika izay, tsy afaka miaikintsika mandohalika eo anatran'Andriamanitra. Andriamanitra o ratsy Andriamanitra o meloka, Andriamanitra o maloto ny voko. Rehefa tena mibaribary amintsika eo anatrehan'ny olona afaka mety tsara velantsika, afaka manao masika ny tenin'Andriamanitra mazava be mihitsy. Andriamanitra mahafantatra ny ao anatin'ny fotsika. Hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fotsika, tsy miafina amin'Andriamanitra ny ao anatin'ny fotsika, tsisy zavatra miafina amin'Andriamanitra ary tsy azontsika afenina amin'Andriamanitra zany zavatra ao anatin'ny fotsika zany. Ny zavatra ny teneniko teo araka ny tenin'Andriamanitra teo, Jesosy rehefa mifanena tamin'ny fariseo fatangeny tao anatin'ny fon'ny fariseo ary zay indrindra zany toe-pona fariseo zany. Ny toe-pona fariseo moa ahoana? Ny toe-pona fariseo ny tena zavatra tena tsy zakan'Andriamanitra indrindra nge tamin'ny fariseo, ny zavatra tsy tiany Jesosy indrindra tamin'ny fariseo dia fihetsarambelatsy, ny hipokrizia, fihetsarambelatsy. Zany hoe madio eny ivelany, ohatrany tsara eny ivelany, fa ozy izy Jesosy hoe nareo ozy izy tahaka ny fasana fotsy, tahaka ny fasana fotsy, ety ivelany madio ety ivelany, fa ny fonareo ozy izy feno rombaky ny maty. Ao anatiny ozy izy feno tolapaty, feno rombaky ny maty. Inona ny dikan'izany zavatra zany? Ny olona ny azontsika tsarana velatsia eny ivelany, ny olona ny azontsika hanafenana ny fahalotona ao anatintsika, ny olona ny azontsika hanafenana ny faharatsiana ao anatintsika. Andriamanitra tsy azontsika hanafenana zany. Andriamanitra tsy azontsika hanafenana zany. Andriamanitra ilay mpandinika ny vo sy ny fo. Andriamanitra tsy azontsika hanafenana. Andriamanitra mahalala tsara ny aratsy ny fotsika. Ary raha tena sincère tsika zany eo anatrany Andriamanitra dia tokony miaikintsika eo anatrany Andriamanitra hoe ratsy ahy. Ny antokana ahafahantsika manifeste ny fahatsaran'Andriamanitra, ny antokana ahafahantsika manifeste zay efa vitan'ny Kristy rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, ny antokana ahafahan Jesosy Kristy manifeste ny fahadiovam-pony amintsika dia tsy misy afa-tsy tokana ihany ny fieketsika, ny faharatsitsika, ny fieketsika, ny fahalotompontsika, ny fieketsika, ny fitanjahantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tadidio ry havana fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra zany ny image aseho an'ny baiboly rehetrarehetra. Ny olombelona miboridana, Andriamanitra mampitafy azy, ary zay endrika fitafiana rehetra ny eritreretin' ny olombelona fa hanatafiany ny tenany dia tsy maintsy rovotra zany nitranga tao eteny zany. Ny zavatra ny eritreretin'ny Adama fa hampitafiana anazy rehefa niboridana izy, ny akanjo ravina viavy Adama, fa zavatra mora rovotra zany. Tsy maintsy akanjo odi-biby nampitafian'Andriamanitra any Adama. Akanjo odi-biby zay symbole sady, zay marika sady, tandidona sady an Jesosy Kristy, satria nisy raha latsaka nataotao, nisy raha latsaka nataon'Andriamanitra tao. Ny sary rehetra nomen'Andriamanitra dia mampiseho tsara, fa raha te ho tafian'Andriamanitra tsika dia meteza aloha tena hiboridana ny ao anatin'ny fotsika rehetrarehetra eo anatin'Andriamanitra. Tsy mila manao artifisy tsika, tsy mila manao zavatra be dia be tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra zany, fantatr'Andriamanitra. Andriamanitra mahafantatra ny différence ny setroka sy ny tomany. Avaiza raha mitomany ianao fantatr'Andriamanitra hoe setroka no nampitomany anao sa vokatry ny fonao. Fantatr'Andriamanitra zany, fantatr'Andriamanitra hoe sincère ny fonao, tsy azonao hanafenan'Andriamanitra raha ny tena mariny. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny sincérité de cœur fotsiny. Miaika eo anatrehan'Andriamanitra hoe ratsy, miaika eo anatrehan'Andriamanitra hoe maloto ny foko Jesosy. Eo anatrehan'ny zavatra mitranga matetika misy zavatra be dia be mampaloto ny fotsika. Tadidio fa anisan'ny zavatra sarotra indrindra mamela heloka, anisan'ny zavatra tena sarotra zany mamela heloka zany antsika olombelona. Io tena problème antsika kristianina mihitsy hoe mamela heloka io. Ny zavatra tenenin Jesosy dia zao, ozy izy Jesosy hoe ozy izy Petera nanontany anazy, raby eo impiry ozy izy no tokony hamelako ny heloko zay nanao ratsy tamiko? Impito ozy izy Jesosy. Raha isaratsany zany impito. Asa raha possible amintsika? Tsy possible amintsika zany. Mila maiko tsika hoe tsy possible amintsika zany. Jesosy rehetra, ny fony Jesosy rehetra no capable manao an'izany. Ny fony Jesosy rehetra no capable manao an'izany. Dikan'izany dia zao, ny exigence an'Andriamanitra amin'izany resaka fahadiovam-po zany tena tapitrohatra, satria fahadiovam-pon'Andriamanitra izy io. Tsy possible amintsika olombelona mihitsy ny hanana ny fahadiovam-po io, satria ny fotsika dia maloto foana araka ny teneniko teo.
misaky ny zavatra mitranga ataon'ny olona isaky ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika tia zavatra rehetrarehetra tia mitranga de mampiseho ny fahalotompontsika olombelona daholo manifeste ny fahalotompontsika olombelona daholo jereo tsara fa isaky ny na ny fiainatsika andavanandro fotsiny arany impiriny enitsika tsapatsika iainatsika zany fahalotompo zany enitsika iainatsika tsapatsika ary ny problème ange de zao hoe ny fahalotompo ange ianao ihany ny fatorany ianao ihany ny fatorany fahalotomponao tady dio fa raha misy olona ohatra manao ratsy aminao ny olona manao ratsy aminao ane ny olona manafotoana anao ane tady io tsara izy ane mizaka ny vokatry nataony mariny zany fa ianao rehefa tsy mamela heloka rehefa ohatra ka tsy madio ny fonao tsy mamela heloka ianao nge mifatorany fahalotomponao ary zany fahalotompo zany tena zany cancer zany za mahita olona tena hoe maloto fo mitahiry alahelo folo taona tehiriziny eny zany alahelo zany folo taona tehiriziny eny zany fahalotompo zany cancer ane zany aretiny zany tsy azotsika tsaina mihitsy tsy azotsika olombelona tsaina mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny gravité an'izany zavatra zany zany fahalotompo zany tehirizinao entinao eny entinao matory entinao mifo entinao isan'andro san'andro eny le fahalotompo le alahelo le otrompo entinao isan'andro san'andro eny mila eketsika zany andriamanitra ratsy maloto ny foko malahelo amin'iny olona iny ama tezitra malahelo ekeo eo anaty an'andriamanitra zany de avelao Jesosy Kristy velona ao anatinao imanifeste an'le fahadiovany kosa amin'ny alalanao raha nandray famindram-po ianao tamin'i Jesosy Kristy zay nahazo maimaim-poana mizara maimaim-poana raha nandray famindram-po ianao ny tokony ho izy zay nandray maimaim-poana ny zara maimaim-poana ny dikan'izany ampiasain'i Jesosy Kristy ianao izara kosa n'izany famindram-pon'Andriamanitra zany mba ilay fahadiovam-po nomeny Kristy ao anatinao mba zarao amin'ny hafa ihany koa mba hananany hafa fahadiovam-po ihany koa ilay famelan-keloka zay niraisinao mba zarao amin'ny hafa ihany koa zarao amin'ny hafa zany famelan-keloka zany ny point voalohany afatarana fa tena kristianitsika de tsy misy afa-tsy ny famelan-keloka sy ny fahadiovam-po ny famelan-keloka tsy tenenina fotsiny tady io tsara fa ny olona voavela heloka no afaka mamela heloka tsy misy afa-tsy zay matotsika mbola tsy kapabla mamela heloka de tsotra ny antony satria tsy hainatsika le famelan-keloka nomeny Jesosy Kristy atsika zay ihany excuse ny akoatran'izay fanamarina tena ny akoatran'izay matotsika tsy mbola afaka mamela heloka de satria tsy hainatsika feno sy tanteraka ny famelan-keloka nomeny Jesosy Kristy atsika satria fantatritsika fotsiny fa tsy hainatsika matoa tadio tsara fa matoa mbola tehirizitsika eny ny fahalotompo de satria tsy hainatsika le fahadiovam-po nomeny Kristy atsika zany tsy milaza hoe lasa tsy manana fahalotompo tsika tsy izay ny zavatra teneniko misy zavatra mitranga mety mitranga ny fahalotomponao fa ny ahitana ny tena kristianina de ny fepitaona lasa memiena le fepitaona iainanao anaty fahalotompo lasa memiena le fepitaona iainanao anaty fahalotompo ary me aingana le fotoana ampisehoan'i Jesosy Kristy an'le fahadiovam-po amin'ny alalanao zany hoe miaingana ny ekenao fa maloto ny fonao miaingana no imanifestenao an'le sincérité ao anaty an'Andriamanitra hoe ratsy Jesosy tena maloto ny foko Jesosy vie pratique zany zavatra tena teneniko nareo zany tena vie pratique zany zavatra teneniko zany ray segondra no elanelatsika amin'ny fahadiovam-po sy ny fahalotompo ray segondra mety misy zavatra mitranga amin'ny tontolo io tamaso tena mety misy zavatra mitranga mety mampaloto fo mety mahatezitra mety mampalahelo fa saingy zao ray segondra de afaka miaikitsika eo anaty an'Andriamanitra Andriamanitra naloto ny foko nisy zavatra mitranga zay ny manifeste indray ny fahalotompo tsy ny zavatra mitranga no important zavatra mitranga tsy inona mpaloto fo anao fa ianao mihitsy nefa maloto fo fa niseho iny zavatra iny mba hiseho ny fahalotomponao tady fonzay aza manmetsiny hafa aza manilika andraikitra aza manamartena ekeo anatrany Andriamanitra fa ny fonao ny maloto raha madio ny fonao tsy mahakasika ny fonao zay zavatra mitranga raha madio ny fonao tsy mahakasika ny fonao zay zavatra tenenin'ny olona sa zavatra ataon'ny olona anao raha madio ny fonao Jesosy Kristy nanana fahadiovam-po tsy nahakasika ny fony Jesosy na inona na inona zavatra mitranga nyrano izy nokapohana nenjehana nytoram-bato nataony rehetrarehetra no fantsihana tsy nahakasika ny fahadiovam-pony Jesosy zany tsy nahakasika azy excuse ny tenenantsika foana matetika hoe alao hiasa aloha ny tenin'Andriamanitra fa tsy mety madio mihitsy ny foko fa alao hiasa ny tenin'Andriamanitra alao aloha hiasa ny tenin'Andriamanitra aza ilika any amin'ny Jesosy ny responsabilité atsika ny any Jesosy efa vita
efa tapitra efa vita ny asa-pamonjeny efa nataony ny famindram-po. Responsabilité atsika ny miaiky ny faharatsitsika, responsabilité atsika ny miaiky ny fahalotompontsika, ary responsabilité atsika ny mamela ny fahadiovam-pon'i Kristy iseho eo amintsika amin'ny alalatsika. Ry havana, amaranako azy amezako azy de zao: tadio foana ny zavatra rehetra efa vitan'i Jesosy Kristy, efa nomena antsika izany fahadiovampo zany, efa nomena antsika ny famindram-po ao anatintsika zany. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika, ananaran'Andriamanitra antsika, de tsy misy afa-tsy ny feketsika eo amin'izay eketsika fa marina, de eo no miseho ny fahamarinana. Rehefa miaikintsika fa ratsy de miseho ny fahatsaran'Andriamanitra, rehefa miaikintsika fa maloto de miseho ny fahadiovan'Andriamanitra, rehefa miaikintsika fa maloto fo de miseho ny fahadiovampon'Andriamanitra. Afaka iainantsika ao anatin'ny ray sekondy zany, fa afaka tarititsika ihany koa zany mandritry ny herinandro, tarititsika mandritry ny amam-bolana, tarititsika mataona, fa itsika no mijaly ao anatin'izany, itsika miaina ny vokatra zany fahalotompontsika zany. Aza mety intsony iaina an'izany fahalotompo zany, aza mety iaina an'izany faharatsiana sy fahalotona zany. Ekeo zany, ekeo. Fa Jesosy kosa ny manifeste ny fahatsarany sy fahadiovam-pony amin'ny alalantsika. Voninahitra ho an'i Jesosy iray rany. Amen.